tolotry ny ACM radio anareo zao. Taolany Bady. Tantara indray miseho nosoratany Aina Nirina. Ho velomy fifisinanja miaraka amin'izoma amin'ny Rina Ralala Faly. mandray feo sy mandrindra ara-teknika mamiary vony manantotosa na anjara zafondrakoto. Tena mafy ty fiainana eto ambodrazany tika. Ny tena tsy manana asa, ny trosa mitombo, ny asa tselika mibatabata entana mba ahafahanako isaky ny tsena ny sabotsy ihany mba mandeha. Zaho nefa tena tsy mba nianatra fa natitra loatra fonikely. Zaho sady kamboty ny zara aza mba nisy trano bonikely azo asitrihana, sady tsy mba manana tany azo volenana dia raidia aza. Tena mafy tika. So ihany ano fa nanana sokely malalako mba makahery ahy. Na dia kizitina azy izy indraindray dia tiako foana. Iny eny izy mamikiviky manitsy aty. Mba malala menatr'olona ry John. Rehefa tsy miasa mba misitrika any hatrany fa tsy mipetra-potsiny eo ambody azo eo. Tsisy arahaba akory ve akiry sokely koa. Tsika sokelinao fa azafady a. Ary tsy arahaba zao natao fa veloma. Andeha hiasa any andrenivohitra. Eo ianao sy ny akamonao fa leo a. Aleoko mitady fiainam-baovao. Inona tsara hoe ry soa? Zany e. Tena oka mariny. Aza mandeha ihany moa e. Ao fa ezaka hitady asa. Ary vao mahazo vola eo a dia ataoko ny raharahantsika. Tara loatra Andriamatoa. Efa nanaika ary anainga zao dia zao mihitsy. Efa tonga ao fiara-mpampiasa aka. So ihany aza fa mbola varindresaka ao amin'ny ray aman-dreniko ao izy dia mba afaka nanao velomanao a. Fa raha tsy zany a. Andray kosa ry soa. Dia sahanao ve ny andao any ho ny fantrako. Tsy nisy ady, tsy nisy ninenina. Zany nga ny teny hoe hisaraka tsika e. Ho hita eo no avy. Zao aloha mila miasa na zana ianao. Ary lasa fa io mikopakopaka io neny. Soa, dia na dia oro-karaiza zany dia tsy ataonao ahy. Nefa ny anao andeha ary tsy hay hoe roviana ny veriny e. Mandram-peona indray ry John. Eny ampanidinana iny ary ny orika e. Ry John, ary iny ny zato mampitatakolaka ny lahy eo am-pototry ny mangy eo. Mieritreritry ny amafy n'ity fiainana ity alesa ry sely. Mafy mihitsy ny manjoantsika tsy manana azy tony. Aza manambe lesy. Aretiny raha manana io. Efa mitady fanafody atraizatraiza fa tena tsy mahita e. Any andrenivohitra any ngamba zao lesy mety misy asa. Raha mitoa zao andeha mihitsy aho ila ravinahitra any andrenivohitra any. Aza mitonatonana lesy fa ry dadakoto angena akany ka lasa 4 e. Aloky ihany lesy mahantra eto tanànako eto ka aty ny sakafo mora vidy. Rehefa tena tsy manana mbola afaka mitsipona kitaiso mitsongo eny atsahany rehetra eny. Ny trano koa mba misy sitriany e. Zany ve lesy. Sokeliko ny lasany e. Lasa nandao azy noho ny tsy fananako. Adalana lesy ny azy fa elangy mbola anana ry John e. Iverina eo izy raha vao manana lahy. Amin'ny fomba ahoana lesy a? Tena efa kivy a. Tsy haiko aloha zatsy mbola kivy e. Sady efa mitraroka mafy. Fa mbala zao ihany lesy raha maitsy azo atao andry sika. Eny lesy. Tsy manary namana ny aty satria tsy mahavita teny e.
zay lesy aloha fa ndeha kely afa mbola tsikaraka mandra-peona indray aloha veloma le sersely dia aza donoina ny namana rehefa mahitano any izy lesy ry jauna ny rafidy namako avy any an-Taninarivo izy kosa rafidy ny jauna lefa andresahako anao faly mahafantatra anao ary jauna za koa tompoko faly mahalala anao aza sina tompokotopoko zany ry jauna efa mpinamantsika zao namany namako ianao dia namako koa zao lesy ry jauna ny antsona an'lahatya mangingina tya efa nitondra ny reto zava-pisotro sy tsaky reto zay aloha dia mba hitondra fakahirezana ho tsika laha tsara ny elisa risely fa tsy misotro zava-pisotro misy alikola ny ahy ohatray sotrole tsy fa vetivety adiny lahy iny sokeliny lahy iny sotro hoe ampahendrena jauna angamo anao mamy be ataovy amin'ny antoniny sady efa nataonay be lehibe nke nitsaky sady misotrotsika no alefa nresaka rafidy dia ava-teteziny ringahandrina le mahatoro volana lasa iny le tsy anisan'ireo nandevina tatizy tamin'iny ay ve dia mba mamangy taninrazana zany marina zany ry jauna mamangy anambodrazany fa za nge tsy milevina ty avanay lavitra fotsiny zareo fa mba misy ketrika kely nresahako any zily mila fiarahamiasa raha misy asa aloha dia tena mitady mihitsy ahy zao fa raha asa maizimaizina kosa aloha dia tsy manoa marina zao lesy enoy tsara efa ely zay nijalitsika ro lahy zay sakaiza fahazazytsika niara-ny afy tonga kosa angamba ny fotoana irahantsika tafity tonga dia volabe no azytsika atoato so dia mihevitry ny amaky trano ary tia lahy ty sahanao dalo tsy manao a raha izany tsy hamaky trano sady tsy hanao dalo ry jauna fa eritrereto aloha ny volabe ho azo raha tafidy tehetsika ty anjary ho lasa mpivarotra firavaka volamena tsika andy trandraka volamena zany sa nefy volamena sa mety tiako ainy aloha raha izany alohan'ny raha fidy azavaina aminy amin'izay ny tena fandehany zao no izy ry jauna eny raha fidy tam'le nandevina angiandry iny eny nareo rylahy dia anisan'ny mpiady fasana fa za kosa dia anisan'ny fianakaviana niditra tao am-pasana ny fombandrazan'zareo reo dia tsy maintsy miara milevina amin'ny tompony ny firavaka volamena rehetra dia maky fasana zany tena sahanatria aleo andery zalahy tsy hanao an'izany jauna ampetra elahy aleo tapitra amin'ny fanazavana lesy fa elahy ve tsy tia nakareny tsy ambaratelo zao resantsika zao ry jauna noho zany na miara maty na miara velona tsy mahazo mandeha zany ianao to olona kanosa koa ty etino ty zany ry sely eto ara ny teninareo fa miaino ahy ao aloha abina ny tokany lahy fa so tsy ampidozy toy izy ny teninao raha fidy enonareo ry lahy tsara ny goromety sy peratra mariazy ny giandrina sy ny vadiny fotsiny dia efa tsy latsaky ny ray tapitrisa vidiny ny kavina sy ny peratra ny vadiny sy le zanam-vavy efa maty eo koa toy zany akoatr'izay ery atongotry ny razany ery misy vatakely ray mino aho fa feno firavaka volamena ao anatiny ao sy ny sisa tsy latsaka ny folo tapitrisa ny vidin'ny firavaka volamena ao sika ve mahantra dia avelo ampasanao fotsiny reo volamena be lehibe reo raha ry nyve zany ozy nareo ny taranakingiandrina tsy miraharaha satria milomano anaty vola be daholo fa sika kosa mba ahoana dia tena mila vola tokoa fo ohatra ny tena tsy vitako zany ko za aloha tena efa vonina raha fidy
fa i Jauna ny mila resentsika lahatra kely. Zao ry Jauna. Ahoana lesy? Raha vao be vola eo elahy tonga dia afaka manatanteraka ny rahanareo soa. Alaitsika amin'ny fiarany Antananarivo lesy izy e. Tena trako lesy sily na ny amakitra ny eto-tanana zany ka trako maky avy fa amaky fasana. Ny fasana tsy misy olona manelingelina ry Jauna fa ny trano misy mpiandry. Sady zao zaraitsika telo mitovy izay azo ao. Za zany mandefitra na dia zaza no nahita ny afera. Ny fahamoana sy fanidina ny fasana efa haiko tsara fa mila manana fitaovana vitsivitsy sy matanjaka fotsiny tsika. Nareo lahy efa hitako fa bokona tsara sady zatra miady fasana sady zatra miasa tany keo e. Aleo ahy eritreritra aloha e. Tena te hanambolona tokoa, te hanomary azy amin'so nefa tena tsy vitako ka, tsy vitako. Tena tsisy metsika zany eto ratsiraikitra io Aiza ny alalako fa tsy vao misaraka etsika dia andeha hanorana eny amin'ny fokontany zandary ianao io. Treano anareo zany aranga. Selenge namako e. Fa matahotra fotsiny matahotra. Tsisy atahorana ange io ry Jauna fa mbola 2 kilometatra mialy eto eny an-tapitendrombohitra be tsy misy olona any ange misy mifasangiandry iny. Toa efa hitako sady lasoa mifampitatana ela manao palitao mihaja be. Izy misaromboaly. Za lesy no atao vavolombelona fa vonina. Tena satroko dia satroko nge saingy za matao patika. Angamba dia nofo ratsy foana isan-kalina. Resa jazy zany ry Jauna. Efa fantatro daholo ny tetikay no zany tsy maintsy manao ianao. Amin'izay miara-migadra raha vao misy mivadika. Sady omena ifakaherezany lahy amin'ny andro anaovana ny opération lisy. Misy daholo izay ilaina na toaka na rongony na calcium. Lozinina koa lesy sily ty nitondrany lahy ty. Nefa raha tanteraka tokoa moa nofonofonay sotra zany ve tena lasa marana. Ra ialina fotsiny miafy kely dia mila mandray toaka kely dia mifoka rongony kely. Kely fotsiny dia lasa zao. Fitainangy any any asa dia lasa miakatra ny arivo ny apitso mivarotra ny azo. Mba zay hay lesy ry Jauna. Raikitra zany. Tsika telo koa ange no hiaraka anao ny asa fa tsy ianao rery akory. Aza manafa ifanampy foana tsika. Io sandribenao io fotsiny no ilaina amin'ny famahana varavara-pasana dia zay. Vita ny atsasaky ny asa. Ny apitso maraintsika efa Antananarivo manao fiainana. Tena zany mihitsy ry Zola. Raikitra zany e. Raikitra azy fa ray alina fotsiny ray alina. Tsy misy mahazo misotra aloha hanomana ny tetika rehetra tsika. Zany mihitsy Rafidy. Dia ahoana zany ny atao e? Menao anao zay Rafidy. Efa ireo mividiko tany an-drenivohitra ireo fitaovana rehetra ka atao hatramin'ny Jauna no apetraka izy ireo. Ka raha misy mahita ato ireo tsy loza. Angady sy baraminina koa ve lesy dia maninona. Ela ange mpiasa tany e. Na izany aza feno tsara ambany fandriana. Amin'ny 20 alina eo tsika nanomboka hiady an'le fasana. Ahoana tsara hoe Rafidy? Ka raha mifanena amin'ny mpamosavy dia ahoana? Dia mba sovalitsika amin'ny mpamosavy ko inona ny olana. Okizay zalahy mivazivazy fa le fasony tetika Rafidy. Ka zao 5 andro meloa dia ilaza ao an-tranonareo nareo lafa andeha hiasa any an-drenivohitra afaka 3 andro. Aelezo mihitsy ny feo reny manodidina. Hiakatra tokoa nareo ary vantanany amiko
fa ny alina alohan'ny ainganareo dia efa aterinareo amin'ny toerana efa nomanitra ireo fitaovandreo amin'ny 10 alina raha aloha indrindra. Lobolobo efa nomanitra misy lavaka tsitofana ravikazo ihany izy io avy eo, ary miala 100 metatra eo miala n'ilay fasanovakitsika. Atoroko anareo toerana eo rehefa vita ny ataontsika eto e. Mazava ve loatra eo? Mazava zany. Fa inona moa zany no ataony andrenivohitra mandritry ny 2 andro? Tsy mahazo misaraka mihitsy tsika mandritra andro 2 andro reo litsy. Manomana saina sy vatana no ataontsika any. Manomboka amin'ny 5 arivo tsika dia efa matory. Asiana fanairana amin'ny famantaran'ora. Zay mihitsy. Raha afaka matory atoandro aza dia matoriko eo. Mandritra ny 2 andro dia sakafo be sy atory foana arak'izay azo ataontsika satria tsy ahatorytsika io alina io. Toy ny mpanao baolina kitra manoma tena mihitsy ka raha izany. Zay indrindra. Tena mety zany Rafidy. Saingy zay lahy nge ka tsy manana vola olanina amin'izany. Aza manahy fa za aloha ny miantoka hatreto. Rehefa mahazo vola be tsika, averinareo ny volako. Ny volako lany vidianako an'reto fitaovandreto, saran-dalanareo miakatra sy ny vatsy, ary ny lany rehetra amin'ity azy ity. Raikitra zany Raikitra zany Rafidy. Raikitra. Toa marokoditra sady azanyko. Le ty koa tena sary tahotra tsy miaraka azo angely ty mifandrimafana sy ny valala manatody. Zay raha natitra andreto fitaovandreto any amin'le lobolobola zay Rafidy. Andeha tokoa tsika izao saingy manana olana kely ale sarisely. Inona indray lesy ny olana lara le sary tao ohatry ty? Lahako lesy. Ka zao tamizana ny ely teto hoe andeha hiasa ny rivotsika roa lahy dia faly be ny reniny soa hoe zanika tena mendrika ho vinanto. Dia nampitondray ny entana ho any soa dia tsy afaka nanda. Za nefa tsy afaka hitondranareo lany amin'soa. Mety tsy anaky an'izany koa Rafidy. Dia inona no atao risely Eny Rafidy tokoa aloha somary masika. Zao ndeha atao hoe 3 andro melotsika dia efa hiakatra ny arivo. Amin'io andro voalohany io tsika mba hijery tanàna. Mba mianto tena aloha tsika amin'io andro voalohany io. Tena mety tokoa zany. Mandra-pahatonga an'io andro kokoa ve tsy mba hahita karama kely tsika roa lahy? Hitako. Dia mba samy mitondra izay vola kely ananany. Sady tsy enany amin'ny sabotsy. Mila miasa mafy tsara tsika roa lahy amin'io. Zay mihitsy letsy. Aiza kosa dia Rafidy daholo ny antoka amin'ny fiainantsika amin'io hoe mila manana vatsy kely ihany tsika. Zay indrindra le sarisely. Fa ono alisy. Mba olona azo itokisana ve ny Rafidy iny? Mahagaga koa lesy le fanontaniana. Rafidy zao no tokony anontany hoe mba azo atokisana ve John? Fitaovana nandaniany vola manalina maro angero napetrany eo amin'ny lary io. Eny mpanao asa maizina isan-karazany tokoa izy iny ary tena efa zatra ady. Saingy ny azy rehefa eny dia eny Mana ihany amantsika. Raha iny moa ka azo ny volamena maro be dia tonga dia akepino azy rery. Zay vao tena very sokeliko. Tsy manao an'izany lesy izy sady tsika koa nge mba mila fetsy. Vao apasana dia efa zaraina ny volamena. Samy mampirina ny azy dia samy mivarotra ny anjarany avy eo. Tsy zay ve mety? Tena zay mihitsy. Aloha resahana melohan'izay ihany aloha Rafidika. So ivadiany eo ka loza. Tsy mivadika iny letsy. Fantatro tsara ny totrany. Eny arako. Ndao amin'izay raha natitra an'reto angatsibaraminy reto any amin'le toerana natory Rafidy. Sady efa mifolora sasany alina nge zao
etiko le voanjobory efa nomaniko anko eo e. Voanjobory joly tsy havita inona raha tojotsolatsika. Ary aza mangovotra be ohatran'ny lesy rojonina. Fiedina vele sy ohatran'ireto baramina sy angady reto andolo hiafina tsy anaty loboloboatsy. Mangina letsy a. Reny an'le olona. Tena olona avy ao an-tanàny reto. Sakatratritsika aza mihetsika aloha. Tena matahotra lesy azy zany a. Sely andolo sy hiverina. Tsy maintsy aterina ity reto fitaovany reto a. Ka andao mangana re. Eto irivy ihany lesy tsika zay lary sy ay zany amaro ny fiary aiza ho aiza am'izao moa le trano misy enso. Tsy de lavitra eto ka. Za ndray ange tsy vahiny reto e. Efa matetika ihany any nakaty. Ary inona le ty tangorona ny olona ty? Inona tokoa re? Andao e lesy jerena. Andao e. Zay ve gazety e. Aleo mba vakina lohateny lehibe letsy. Tolapaty tratra teny Anosy be. Inona tsara hoe lesy ty lazainy ry tsely. Oay, volontery sely a. Eno lava eny le ndresahan'le roraty eo reny a. Hoe ahoana le ty? Mahatratra 2 hetsy ariary inge hono ny andraisan'le vazaha eny Anosy be ny kilao an'ireny tolapaty reny e. Zako efa naino an'izany a. Tao amin'izany hôtely lehibe zany hono ro vazaha roa no mipetraka. Oriko varitra gazety e. Gazety mazava ray inge azafady e. Andao andery jonina. Andao mihitsy tsika ro lahaka toerana eto amin'ny seza fatony zaridainy ty aloha. Reny lahy tsara zany ny resaka le olona teo. Efa hoe reko tsara ho a. 2 hetsy ariary ny kilao an'ny tolapaty. Sady mamaky an'ity gazety ty tsika no resaka. Raha ny voalazato de tolandava avokoa le tratra teny akakin-tsenana Anosy be. Zany hoe tolandava zany le vidin'ireo vazaha reo amin'ny kilao. Tsy maintsy resahantsika andrafidy zany. Izy mahay miteny vazaha. Sady izy no mahay ny atao amin'izany. Zany mihitsy e. De ho lazaintsika andrafidy zany fa tonga ray andro meloantsika. Ka raha tezitra io izy de ahoana? Inona moa no tokony atezitra azy? Angamontsika nanao ratsy. Sady tsika raha hitondra vaovao mahavaly azy ko. De lahy zany no miteny aminy ko. Miaraka eo le izy fa tsy misy an'izany e. Eny ary e. Sora ny adresy ny fanazavany reny misoa. Tena io tokoa. Tsara zany raha trano a. Hitako. Nefa ve de io trano be io zany ny dioviny soa isan'andro. De olona firy io ry zareo ny fahana ny soa hoaninao. Zaza mirediredy eo le izy fa to maromaro zareo ny miaso ao a. Eny, inona tokoa ny idirako amin'izany e. Andraso vetivety eo ary aloha e. Eny lesy. Aza ela. Misy mandondony zany. Aloha jereko iny na sao dia efa tafaverina sahady ary madama nandeha nanamboatra volo teo. Ohatray. To John. Inona nataonao aty ampiasako aty? Soa marina. Ahoana tsy malala. Etsy aloha roako amin'izay malalako e. Angany ianao sao hita mpampiasa eo ka ho be deo ry John. Manahoana ianao? Inona ny ataonao aty? Nahita asa ty andreny voatr'otra anao koa ny ary soa e. De mba nampitondray neninareo an'ity vatso anao ty. Ve nahita asa malalako e. Etsy ary roako zato fisa e. Inona hono ty nampitondray neny ty? Andray marina.
Faly be a nahazoroka ndray taminao fa ela ny ela. Ao jereo ao ry soa. Aleo avy eo jereko miadana fa asa inona aloha no hitanao ry malalako a? Misy olona mpitrandraka sady mpanefy volamena izay ry soa dia manampy azy za sily a. Zany ve kiry malala? Dia omenao volamena be dia be azy zany rehefa avy mitrandraka nareo a? Aza matahotra amin'ny malalako fa omeko volamena mihitsy e. Sady rehefa mahangom-bola tsara dia ataony raharahantsika. Tena marina kisa izany ry tsaonina kely koa. Etsoroako indray ny malalako. Ay, ary mandehana amin'izay fa sao tonga eo madama ka? Dia roviana indray azy zany no hitanao. Aleo amin'ny lahady atoandro e. Sady koa ny fotoana omendry zareo ahelako sasatra. Tonga etsy ampita etsy fotsiny lahy amin'ny ratolakandro. Tazaniko avetsy an-davarangana etsy. Eny ary kisoa kely koa. Amin'ny lahady atoandro zany a. Efa ho etsiko sokelo ny lazany ho asa. Amin'ny lahady zany e. Vity ny lesy ny fiaonana tamin'izao. Ahoana amin'izay zany ny atao ny andro ty efa amin'ny 4 ariva. Nafinaritra izy tao a. Tazako avy aty nge norokorokarany roa e. Eny lesy ry sely. Ny verina nafinaritra indray ny fiarahako amin'izao. Amin'ny lahady ariva indray ny fotoananay. Raha tsy misy ny sambony efa be vola be tsika amin'ny lahady zany. Mila mitandrina fotsiny tsika. Minao fa tsy sampony zany io. Sady mba tokony entina mibavaka ihany lesy no avy. So dia lasa adala re lahy. Amaky fasana ve dia entina mibavaka e ha? Sa vavaka amin'ny nosofera nga. Moramora le so misy maheno. Ay toko moa. Anga. Aleo tsy mivavaka toy izay vavaka amin'ny nosofera. Dia aizy tsika roa lahy otory e. Ny fotoana amin'ny rafidy mbola raha-pitso-12 taondro. Raha ny hevitro a. Aleoko lesy makany amin'ny rafidy ihany e. Azafaitsika amin'ny fotsiny mariny. Ka za lesy matahotra so teromin'ny ray mandeha eo. Tsy aleo ve lesy mitady toeran-kafa. Andao any fa tsy maninona izany izy e. Ao ary fa za no iresaka aminy. Andao ary. Io eny ny trano rafidy. Ary to mihidy be lity. Ndolo dondonina ihany ka. Ody rafidy a. Ody o. Ody o. Tena tsy misy olona mihitsy ato ry sely a. Tena tsy misy olona tokoa. Aleo raha nga andrasana eto velany eto. Eny ary. Ndao ary akatoerana aloha ihany. Efa ora telo zao lesy ny andrasantsika teto. Tena tsy hita rafidy. Efa mivalo sasany alina nge zao e. Zava izy tsy matory ato. Tena andao hitady toerana atoriana ry sely fa tsy ody eo ngamba in'le rafidy iny e. Tena andao toko lesy ry jaune. Sady ny andro ty tao manerika nefa tsy fahavaratra akory. Ka zany mihitsy e. Dia aiza nefa anao andeha. Tsika ty tsy manam-bola ny fana hotely. Tsika roa lahy matanjaka be ty ve. Andao fotsiny lesy hitady torana azo hitsorana. Misy body fotsy manify ihany ange ato anaty etantsika ato e. Marony zany nefa ty heriky ty aneny tena onany e. Sa andao ary any ambany tineliny. Tena hevitra mihitsy zany. Andao ary. Io eny ny tinelina. Amin'ny 7 alina zao.
mbola misy mpandalo ihany indrindra ny fiara ohatra efa misy patorokolo ty ireo andao ary ohatray andao lesy iverina fa misy inandrely ty ry jauna aingana lesy andao iverina dia tsy mbola hitany dadakoto teny dadakoto ry tazako ry amin'ny farany tonely ry solotsika fa tsy hitany afa baraka teo oay tena izy tokoa andao iverina re dia aizitsika ro lano atoro zany andao fotsiny hitady toeran-kafe andao aryko hitako ny efatretsy hoe ahoana ry sely andao atory eny ambany lavarangan'olona eny ary hevitra mety koa zay tena mafy lesy ny alinika vetivety dia kotsa nyerika netindrivotra ihany ny boty fotsikelitsika sady nangatsika ny lena tena tsy te ho tratra ny oatra n'intsony lesy fa raha vao manam-bolo io ranga aloha tonga dia mitaditra nofaina marina mihitsy zany io eny ny trano rafidy sady efa moromby folo taondro zao ary to mivony varavarankely efa ho izy zany aloha hoe laha ihany selo ny mandondona ka tsy maninona ody rafidy ody andraso vetivety fa ho avy eo arabainina reo lahy tonga so nanahoana ny ty manao ny anao rafidy sosa tsara na dia somarina ny herika azy miarabanao rafidy mandrosoa fa inona mampianana anareo mbaravarana eo mandrosoa lesy ry jauna fa za mihafahafa androso tokoa zay ay zany atsarana trano marina ianao rery ve no mipetraka ato rafidy za sisa ny ato fa nivady aman-janako any amorontsiraka any tena tsara ka na izako aza ankizy ovo tato ry jaunny ay teny an-tanàna teny foana izay sy rafidy no ny ona matetika aza dia tao amin'ny toerana fisotroana ny tafaraka mipetrana reo lahy fa isakafotsika dia atoro atandro vetrany tsy misy mahazo ny voankatsika telahy raha tsy hoe hietsena sakafo anga eny rafidy marina zany efa voniny zay ka tapitra zay ny fialatsasatra sy ny fihinanam-bery zalahy hiditra ny tena asytsika ny oalina averina amin'ny atsipriny amin'izay ny tetika rehetra zay mihitsy rafidy tena maky fasana tokoa zany tsika tsy isy mahazo mihemitra tsony fefa-tongotra mbean-dakana ny antsika iangetintsika amin'io fiarako io zao amin'ny fito alina zao ajanona 2 kilometatra miala ny tanànana bohitra zana ny fiara mandeha tongotritsika manomboka eo raha misy olona mifanena dia toy ny hoe olona mpandeha tongotra andeha hody eny am-bodrazantsika 100 metatra miala amin'ilay fasana misy ny fitaovana rehetra misy fitaovana fiandry ihany ireo anaty fiara ireo raha sanatria nisy nahita ny fitaovana nasitrika reo rolahy zany hoe verina mandeha tongotra 2 kilometatra eo tsika raha izay no mitranga ary lanja fitaovana ihany koa miverina amin'izay 2 kilometatra izay tena tsara sitrika l izy rafidy mahazo matoky ianao eny ary tsara zany dao ary tsika mandrosoa ato anaty fiara mandrosory jauna fa za mianana ohatrany hoe lahy efa mandroso ary sely fa izao rafidy mba misy tolo-kevitra avy aminay rolahy a fa tena tsy zahana zay mihitsy lazao hoe aza misalasala tamin'izay rolahy vao tonga teto arivo dia nahita tamin'ny gazety sady nandreresak'olona zay fa misy fahazahazany ny vidy tolandava 2 etsy ariary ny kilao eny amin'izany hôtely lehibe eny anosy be zany mihevitra zay hoe efa samy maky fasana ihany ve maninona raha mba makatolandava vitsivitsy aza mba mora minitsao zany letsy za raha manomana zavatra tahaka an'izao dia mahatianina trany efa vohomana milo ny zavadrehetra efa fantatro hoe iza ny andray ny entana sy ny sisa tsisy kisendrasendra zany
Fa raha te haka atao lapaty moa nareo rolahy, mahazo maka saingy tsy atao betsaka fa ohatra hoe tapako nisan'olona eo ihany. Sao mantsy mavesatra entana loatra tsika ka ho tratra eo. Marina mihitsy zany teny Rafidy zany le Sergely. Tsy haintsika koa raha mitena misy zany vazaha zany, sady mampitombo ny entana ho lanjaina fotsiny. Eny re, rehefa ny anaty fasana hita eo. Tonga ary tsika eto amin'ny sisin'ity lalan-tsarity no ajanontsika ny fiara. Somary takotako ny hazo maro eto sady tsy tazana very amin'ny arabe. Tsy azo rehetra rehetra jiro fanao paosiny manitsika reto na dia maizim-bolana zao raha tsy efa ao anaty fasana. Ndao ary fa tsy aloha ve mba asiana fanalanantsika kely aloha sady efa te fokafoka koa zany. Marina mihitsy zany fa efa mangovotra zany ko. Mahazo misotro fa kely ihany aloha zao sady mandeha koa avy eo no mba mifoka kely sikarabe iray avy tsika. Andao ary tena mila hodirisika mihitsy ka. Tena lasa manao ny tsy fanao mihitsy azy zany Marina. Ndao ary dia tongotra zany no hanomboana azy 2 kilometatra fotsiny manivatsivo anaty ala amin'ny andro maizim-bolana. Ny hoalika mainty be tosary dia voly io. Oay, inona tokoa io ary aza sary alaryjona ny pataloha fa miborotsaka. Ay ve le sely tiako sarotaotra fa moto mafy be eo fotsiny. Azo ravina tsofin-drivotra io Ay ve, tena sala amin'ny olona lava be ko. Tena azo tokoa fa ny jona tiako sarotaotra tsy. Za miaro azy indray mizaria ny verina ve. Efa kaiky an'ilay toerana nanotrina ny fitaovantsika. Tena maizina be ty sady milobolobo mitovitovy dolo ka aiza amin'izao le izy. Lobolobo matevina voadidina radrika le izy Kakin'inona sy radrika dolo iny akabeazan'ireo lobolobo reo Atamo Rafidy le nanoro azy. Sika roa kosa tsy hihinana ny volana no nandritrika azy. Zany hoe nisy hazavana ihany fa ty androany ty maizim-bolana. So tokony andrehatra jiro fanao posy vetivety aloha tsika. Dray tsy azo atao zany fa tazana any amin'ny kilometatra maromaro raha vao mandrehitra jiro tsika. Za mitady tsy mikaroka ao anaty maizinao. Alefa rangasa mitady na izany azaza dia mifanalavitra loatra so tsy mifankahita eo matahotra indray le sely eo dia tsy za miala lavitra. Tsy maintsy tsy zay fa fangansika aleo alaiko sary tsaina tolo ny fihetsika tamin'ny anaty trano le izy. Miainga tetsy amin'ny lala kely tetsy dia nivily ny akavanana aloha sahabo 3 metatra teo. Avy eo nidina nelanelana lobolobo kely roa dia nanitsy kely asa 10 metatra dia nanoso ny anavaratra indray asa 10 metatra dia somary nitazana ny etsinanana dia nahita lobolobo maromaro mitsitokotoko dia sy indrindra no izy io eny mino fa ato lizika kay ay voan'ny tsilo ny radrika ny tanako marina nefa mino fa tena ato lizy io eny tao an'le angady ray anakaizy izy ro raty io ary iny dia ataolona manaraka avy orina ty fotsiny sely ka any amin'ny lalanao any mihitsy angely nazitsika an'le fitaovana Rafidy ary nakaizy tsonina teo ka izy ny viliny akavanana tamin'ny lala kely fa tsika ny akavy. Oay,
Zay vao tena tadidiko. Any akavanany ty lalakely ty izy. Ndao iverina kena fa diso lalantsika. Tonga dia ran'izay reto fitaovan'ireny dia sady iverina mitady azy rolaka. Mavesatra ihany izy zany a. Eo aro aleny lazaiko. Jereo anky mipoziny jonona mitaritarika rery ny fitaovany. Ka tsy maintsy ny sarany dia mba izany ny tsara vita ny nahita azy. Olesy jonona pinela. Tena saika tsy hita. Reto eto nareo rolaka. Hoe dolo fa visana. Tsy maninona. Aleo aretinay rola ho fisaorana ny lana hita azy. Alefa vetrany. Tonga dia miantony fasana nareo rola. Za kosa no manana lakile fanamboarako amoana varavara-pasana. Tena aleo aloha raha fidy ampiana ataozy kelika. Za indray. Raha mamy eo angelaka tsy havita hitanangady akory. Tena aleo tokoa mba ampiana fa tena mangatsika be azy zany ka. Eny any. Ray kopy avy any a. Zay hay. Alefa amizay ary. Atao ary. Raha izao no mitory a. Vitanareo rola afaka fifatratiny eo eo. Ny lakile koa te vavonina. Raha voatsika dia sokiritsika amin'ireo baramindra ao a. Kely tsy sarotsona fa lefa ao anaty fasanao angeny volamenatsika. Tena fatratra be sady tantarina nitovatsika azy ty. Vity ty. Efa eto any aloha dia aleo fitainaingana so misy mahita eto. Eo eny fa mipotra le vato varavara-pasana. Alefa zalahy. Tena aoka izay ka ampiasao amin'izay ny fahaizanao raha fity fa vitany ena iny tapany voalohany. Aleo kosa aloha diovina tsara reto tany reto risely fa tsy makiaka hainao raha. Alefa re. Zareo ty tokoa iny saingy le andro zareo azy efa arafesina fa ty vaovao. Tena tafiditra tsara ty zalahy saingy tsy mety mihodina. Andraso rahako an'ity lokidy ty aloha atao anaty lavakato. Ao tsara. Avy ampio aloha zalahy. Tsy mahany eo ane zay raha fidy. Andolo izy ampiny ty. Ina no tao raha fidy. Atsofoko amin'ny taon'ity lakile ty ty tapabe efa nentiko ty a. Dia miara manodina tsika. Ao, alevary. Isa, roa, telo. Loza koa zany. Tapaka ny taon'le lakile nefa mba efa niodina andriamadily izy. Tsy va 1 centimetre ve zany sisa miazona an'io e. Andopo ty any. Andao tokoa ranga. Ao, kilintsika fotsiny ranga. Atao rontonina. Ao alefa sara ry zalahy. Ova kely sisa. Aleo amin'izay sokiliko amin'ity baraminy ty. Avy ampy eo ary zily. Ao lesy. Zay. Ny vo ihany ty. Aiza ny fofony. Aleo sokafana mitanatana mandritra ny olana eo aloha araka miporogana amintsika. Dia mba makaina kely sy mihinana reto vatsy reto tsika. Hitako. Hatreto aloha dia ora ray latsaka eo ny fahatarana mitetika rehetra.
mora ihany nareo lahy amin'ny ataoko eo sa mamy loatra eo a. Tena manomboka mangovotra mieritreritra ny hiditra ao am-pasanao ka. Zako azako. Aleo hifoka kely aloha mpitombo ny fahasahiana. Okizay. Efa tapotra ny ora ray. Tao amin'izay hiditra. Eto daholo ny jiro efa nomanitsika. Andao ary. Aleo zaho mpivoany rehefa miditra ao ka. Enako ary ty mahazo ny sely ty. Tao ela andray ny lasa tena sarotahotrako. Tao ary. Hitanareo rareo. Aiza? Io. Ity ny razan'ny Andriana. Etsy ny vadiny. Ry le zanany vavy maty taloha ny Andriana. Tena mbola mamofona be ato zany a. Kay. Orera be mijery andreto razana be reto. Ay ve ohatran'izao ny ato anatin'ity fasan'ity e. Ty tokoa hoe le vatakely Rafidy a. Ary nyty tavango ty. Ao io jery koka ke. Oay, sarany zazavavy tsara tarehy mitsiky misy soratra hoe Paty 20 taona. Oay marina. Kanto zany raha zazavavy a. Okizay mivetsivetsy ry salafa andao amin'izay rofony izay azo entina dia andeha andositra tsika. Tena mbola voangana loatra ny taolan'ny Andriana fa aleo ny taolan'ny vady no alaiko ataoko fanampy-volamenako. Ny andray ny taolan'ny Paty no alaiko e. Tolan-davatapako ny avy any a. Ty vatakely ty izay firavaka volamena rehetra ato a. Ampidiriko atao amin'ity kitapo-babeny ty avokoa. Anganara ry zalahy. Raha tsy vitany nareo ry laka. Aza mihetsika fa basy ty. Efa vita ny fizarana. Ny firavaka volamena rehetra. Ny anareo ry lahy taolapaty. Rafidy sanovi. Rafidy oka mo mariny. O fa ampitomboana ny anjaranao. Rafidy io. Tsy Rafidy zany le tiany anarako a. Tsy tifiriko nareo ry lahy raha endry tsara. Fa raha vao manao fihetsika hafahafa eo a. Tonga de pan. Tifiriko na naitra andray tanàna azy.
mandrosotra amin'ny fiara avy eo. Zao no izy a. Mitodianareo miverina. De mamindra roapolodika an'izay vao mahazo mierika. Raha vao mierika melohan'izay tonga de tifeliko a. Eny ary. Alefaly. Io le sersile. Isa. Roa. Telo. Efatra. Dimy. Enina. Ohatray, fiza koa zany vehivavy me manako ako be aty amin'ny atotoako zany. Zay ihany e, Ipaty, zanaky Ngandrina. Tia eto ambony seza eto akaikinao eto. Asy ny razam-be ako ireo firavaka mameno kitapo babenao io. Tena mba tsy napoziko akozy nataony Rafidy iny a. Zany tokoa le hoe matoko tsolaka ny vadiany le tsy. Ka ela ihany nitarika tamin'izao adalany zaoko. Ah? Paty? Tonga de tifeliko. Ohatray, sely to feom-basy zany. Andao aika ny azakazaka fa sahala tsy de lavitra ngizy zany e. Tena voetsy amin'ny fiolahany eto zany fa ndao jerena. Simba amin'ny fiara fa aza tifirina ary ngara-tsimba. Ary endry tsara ny fiara de jereo io tetezana eo alohanao io. Oay, ary to lasa roa le tetezana. Iza am'ireo no izy. Loza, natsaka anaty atsana. Oay, tena tradoza Rafidy fa andao aika na enjehany e. Tena mbola mitandriamanitra fa ho azitsika ihany ny volamenatsika ity. Ny razana kosa angamba no mitay e. Oay, io latsaka any anaty antsany ny fiaran Rafidy. Aleo ajany io tongokoa dia andao aloha hidinatsika eny. Tandremotro joanina fa midofaka be zany fofotasany zany a. Safotra ve Rafidy zany sa maty e. Andao aloha alainy io kitapo babeny io dia andao andositra. Andao mihitsy ry joanina. Angela fa miraraka be ange zany lasany zany. Marina mihitsy zany. Zay, ty fa azoko le kitapo. Andao hiazakazaka angany. Tomy alesy ry joanina fa tsy tafakatra. Ao ary, ao. Angana lesy e. Zay, ary andao tena hiazakazaka fa tsy azakazaka madinika tsony. Ny farany tsy efa 10 kilometatra dia tongotra vitatsika roa lahy. Tena mety mihoatra aza. Sady ny hanika tendrombohitra sy nanifaka fa tsy sananaraka rabe. Finina mihitsy. So ihany fa nanambotsika roa lahy vidialana valizy sy akanjo risoloana raha vao nahita tanàny. Fa raha tsy zany dia tratrotra teny angambany. Ary andao aloha hivarotra pahany amin'reto volamena reto ampitomboana vatsitsika sany fahatsika trano fa tena vizany zany. Eto rivondray aloha tsy olana zany fa marobe nge mividy volamena e. Saingy mila karapanondro. Tsy maninona lesy zany fa tsika roa lahy samy manana karapanondro e. Zareo roa nge tsy ara-dalàny. Ny volamena atsika koa tsy ara-dalàna. Inona moa zany fa dia tafaraka samy malamy. Marina lesy zany tsile. Ary ny tolapaty. Rovina zany tsika sera mitady an'izany vazainy anosy be zany. Tena aloha akaina kely andro hafa raha-pitsy makany e. Aleo lesy raha tonga dia zaraina amin'izay reto firavaka reto a. Marina zany. Mino fa tsika roa lahy kosa tsy hisy ifamadika toa ny Rafidy a. Tena marina lesy zany a, matokela dia samy mivarotra ny azy a. Ary mality. Tona inona moa tovako io? To tsy misy firavaka akory tao anatiny. Tena tsara tarehy lesy le Paty a. Dia mba netiko fahatsiarovana ny sariny. Ela tility manao tao foana mihitsy e. Ka raha misy mahita io dia ahoana? Tsy tonga dia raha isiposiny aty vetsika e. Iza koa no ahitany ao anaty etako e. Efa tsara afina nila izy izy ao e.
avizana letsika rolany tady hotely be taty anosy be taty fa tsy hotely kely daholo ny hitatsika. tsy ratsy io aloha le hevitsika hoe andeo mipetraka amin'izay hotely lehibe indrindra ty anosy be dia ho ity io nytoany. dia ty hotely misy riana roa ty ny lehibe indrindra ty ny mahagagangy ely ty tokasy daholo tsika ny manofa hotely ato e. ka na misy vazaha koza ve dia ho sahantsika ny anontany azy hoe nareo nga le vazaha-mpividy taona tena marina lesy zany. dia ataontsika inony zany reo taolam-patsika reo aloha. ny ahy aloha tehiriziko tsara ato mba mifandrina ato e. ny ahy koa lesy ao anaty valizy ao ihany ny miandra n'izay hividy azy. ary andao atory amin'izay fa alina ny andro e. sady mitaka zany avy zana zany ko tena marina zany. John, tonga manganao. ay Paty, faly be mahita anao. John, fantatro fa ty ahy ianao. Za koa vonina ity anao fa mba karakarao tsara io taolako io dia ny sary kokoa tehirizy tsara. Zany John. Eny akiry Paty malalako a. Zay fa lasa aloha. Paty, aza mandeha koa e. Miverena Paty Paty ho a. John, ino ty mampiantsoantso an'lahy? To Paty na tsonona teo? Paty, tena tadidiko. Nanofy amin'ny Paty aho hoe tonga tito izy. Zay ary ny an'lahy. Efa nyteny aho hoe dory any ny sariny iny. Izy aza lesy nanafatra hoe karakaro tsara io taolako ary tehirizo ny sariko. Inona? Lozy zany. Matahotra lesy ka? Mahagaga ny lesy risely dia tsy matahotra azy ary izy mampiseho fitiavana be ahy e. Fitiavana be hony ialahy ty mirediredy mihitsy a. Zay tokony atao zao no tokony everina lesy. ndolo io atory fa efa alina be ny zao e. Za lesy manofy amin'ny Paty mitsikitsikisy to manafosafo azany foana. To satriky foana atory mba hahita azy. Tena lasa dala letsy raha tika. Tsy izay anaovana ny raharahanareo sono everina. Ay moa alahady tokoa androany. Androany mirora tolakandro ny ele fotoanako amin'soa e. Dia eo lesy zany nareo fa za mba hivoaka alina kely tady zay mahasoa. Raha-pitsy maraina vao everina. Tandre moa raha so manao tao foana any dia mahaiza koa mitsitsy. Laha to raiky mpitia matototy no ahiko anao tao foanako. So dia mba tokony alevina na harina anoany ary lesy reto taolam-patsika reto a. Dia dorana koa iny sary. Tena tsy sahan zany lesy risily. I Paty anina nafatra foana hoe aza alahany eo akaiko ny taolany. Nga? Dia zay no najanonako azy eo mba mifandrino foana. Le sary ary efa nasainy nataoko ato mbany ondana. Tena efa mivika mihitsy le ty. Ny ahy lesy andeha ariko any anaty alahany io taolana io so miseho amiko eo koa ny vadiny gandriny efa rako nantitra be iny. Safosafony eo ako. Marikoditra be ahy lesy mieritreritra an'izany. Raha mahita mpividy tamiko tsika dia ahoana? Sahalavy nivarotra ny taolan'ny Paty amin'ny vazaha. Marina tokoa zany. Inona reno atao e? Za aloha lesy tena tapa-kevitra fa ariko io taolam-patiny reniny Paty io a. Zay ataony lahy. Andraso aloha andinika tsara fa hatreto aloha tsahako zany e. Ialahy makany amin'ny soa rehefa avy misakafo etsika. Za anary an'io any anaty ala any. Avy eo mba miala voly kely any amin'ny trano fandizana any. Zay ataony lahy any lesy e. Andao amin'izay aloha hitady sakafo e. Soa, ho borofo ny fitiavako anao dia
atolotra anao ty kavina volameny ty. Tehirizo tsara dia mba tiana anaovanao mary azytsika. Oay, tokavina volamena matevina be sady tsara tarehy. Misaotra kiritsaona malalako a. Sambatra be amanana anao. Etsoroako samy malalako izany. Ary andao amin'izay tsika tory fa izany tsy maintsy tonga alohan'ny amin'ny fitoramarainana an-tranonay fa mbola misy asa ataoko vao maraina e. Eny ara-kerisoa. Sady efa viza ny tontolo andro koa tsika ko. Tafandrimandry ary malalako e. Ary tena vetivety koa dia reniko tsaon'izany a. Ohatra e, ary toa mikofokofoka be sady manofo ny teny. Paty a, paty ho a, enao any tiako. Miverena kia. Paty, paty, paty. Inona izany tefa tsofina mafy be izany e. Soa fa Hay Paty na randraha vavoko. Ino ny kavinao fa tsy mila andehody a? Mifona rery soa. Tsy misy raha vavinao izany fa mananona fotsiny ahy e. Tena marina e. Enao ary teo ny antsoantso mafy be hoe Paty, Paty, enao ny tiako. Ka lazainao fa tsy misy raha vavoko. Tena marina ho azy soa fa tsy misy raha vavinao izany e. Olo tiako efa taloha ela be tany le Paty dia mba azoko nofy. Fa zao efa no ny tiako ka amin'ny herin'ny andro any dia vonina iseho any aminareo hidinika any amin'ny mariazitsika. Tena marina ve izany ry Jaona? Eny ariko, any anatin'ny fotsiny Paty fa sika ny vady izany a. Tena marina ki izany e. Tsy maintsy ataontsika alohan'ny farany taona ny raharahantsika. Ary matory amin'izay no fa mbola makifo maraina anie e. Tena loza ny herisely fa na nofo ny antsoantso amin'ny Paty indray alina dia eny ny soa e. Dia ahoana ho soa? Tonga dia tefa tsofina mandrivorivo no azoko. Ny etsamboatra mihitsy a mbola mitoromaso izy. Zay ny enina fa ataon'io Paty ho misaraka ela soa rehefa kelikely. Tena eto alesy vao mandinika hoe inona ny tokony atao a. Raha isaky ny matory dia atao amin'ny Paty miantsoantso ny anaran'ny foana dia ahoana izany rehefa mivady izay soa. Ka izay angely enlazaiko an'lahy hoe andao ariana any io tola-patin'ny Paty io e. Misy fahasapoana izay ary anaty ala rily ty e. Le nanariako ny taolany reniny Paty. Tsy maninona fa zano anary azy any raha matahotra lahy. Dia ao koa fa zano andoro ny sarin'ny Paty raha tsy sahy lahy. Tena tsy sahako lesika. Tsy maninona fa mba ialany angafiko anarany taolan'ny Paty sy andoro an'io sariny io fa za iandreto. Dia angamba mba atoro tsara ny olona. Aleo lesy izay mihitsy. Fa alohan'ny andehanako dia mba jereo ty gazety nivoaka vao maraina androany ty. Izaho e lesy. Nisy namaky ny fahasandiandriana teny Ambodrazana ka very tamin'izany ny volamena rehetra tao anaty fasana sy ny taolam-patin'ny olona roa. Ny tena nanaitra koa dia hoe niaran-doza ny fiaran-dratsimba. Zolahy Goizana efa nikaroan'ny polisy hatry ny ela ka maty mahitao izy ary tratra tao ny basy PRI fampiasany amin'ny asa ratsiny. Raha tsy mazany ity ny tena anaran-drafidy. Tiako ara ny lozako. Fantatra fa Ratsimba ny namaky an'io fasana io ary karohana fantatra ny piray tsy kombakomba aminy. Tsika ny hely ity izany karohana izany e. Ka izay indrindra ny tokony hamailo antsika e. Aleo ariana mihitsy io taolan'ny Paty io ka. Izay mihitsy lesy risely. Fa aleo na izany aza mba ataoko tsara fonao anaty lamba ihany le taolan'ny Paty so tezitra amiko io izy. Izay nge dia very ny taolan'ny Paty e. Tany koa ny dorako ny sariny dia nariako tao anaty fahasapoana tao. Hatreto aloha dia
mbola tsy nisy nahita na ny taolany reninariko taoko azy. Misaotra le Sersely. Manatena fa mba hitatory tsara amin'izay Androany. Dia aza manofy amin'ny paty intsony. John, tsy tia atsony nga ianao? Paty, tiako ianao ka. Ko manina tsy narahanao ny teniko? Aiza zao ny sariko sy ny taolako? Tena tiako ianao Paty a. Isely nanary ny taolanao sy nandoro ny sarinao fa tsy za. Tena tiako ianao mariny. Raha tena tia ary ianao dia ndao anaraka. Hoentiko any am-paradisa ny fitiavana ianao. Vonina anaraka anao n'aiza n'aiza ary Paty a. Tiako anie ianao e. Sely, manina no nidoranao ny sariko sady ny saranao tamin'ny jaona ny taolako? Mifony re tompoko, mifony. I jaona ngenina niraka e. Matiko ty Androany. Enao mihitsy no nampirisika ny jaona anao ny tsy fanao. Aleo aloha mba hijeren'reto gazety lany andro amin'ny madama reto alohan'ny atory. Ary misy resaka ambodrazana izy izany a. Tia gazety afaka maltizo milaza hoe nisy namaky ny fasan'ny Andriana teny ambodrazana ka inona very tamin'izany ny volamena rehetra tao anaty fasana sy ny taolam-patin'olona roa. Ny aran-doza ny fiaran-dratsimba Jiolahy Koizana efa nikaroan'ny polisy hatry ny ela ka maty may tao izy ary tratra tao ny basy-pea. Maninona? Ary tratra tao ny basy-pea iray fampiasany amin'ny asa ratsiny. Fantatra fa Ratsimba no namaky an'io fasan'io ary karohana fatratra mipiretsi-kombakomba aminy. Ao indray hoe ity gazety omaly ity no vakiako. Maty tsy tradrano omaly alina ny tovolahy iray nitsambikina avy any amin'ny rihana faharoan'ny hotely nipetrahany teny Anosibe. Nagaga dia maty teo am-pandrianana Toriny koa ny tovolahy iray namany. Fijanonana tampoka teo amin'ny fony nahafaty azy ny dokotera. Ohatra toa zava-doza mahatsiravina daholo kosa ny voalazan'ny gazety izany. Aleo amin'izay koa atoroka. Tena mahavezatra be izany masoko izany. Natolotry ny ase amin'ny radio anareo teo taolan'ny Paty. Tantara indray miseho nosoratany Aina Nirina. Novelomin'ny Fifi sy Nanja. Niaraka tamin'ny Zoma amin'ny Nirina, Ralala ary Faly. Nandray feo sy nandrizana teknika Mamy Arivony. Nanaty tosa Nanja Razafindrakoto.